Mandinareo hetsika ara-panatanjahantena isan-karazany kosa indray nisy ny nantsina hoe show your team spirit izay nokarakarain'ny fikambanana ny orinasa tseratsera raha nanarana koa ny proactive.com izy ity tamin'izao farany herinandro izao ireo mpiasa ny anivon'ny orinasa moa no nampiraisina sy nampilalaovina nandritra izay fifaninanana izay tetsy Ankatso. Notanterahana omaly sy androany teny amin'ny NPSA Ankatso ny andiany faharoa amin'ny hetsika ara-panatanjahantena karain'ny orinasa tserasera proactive antsoina hoe show your team spirit toy ny tamin'ny andiany voalohany dia tanjona mpikarakara ny ampiray ireo mpiasa sy mpampiasa eo anivon'ireo orinasa ireo izany natao moa dia mba ahazoan'izy ireo vokatra tsara amin'ny asa ataony amin'ny sehatra tsirairay avy misy azy. Marina fa natokana ho an'ireo mpanao fanatanjahantena eny anivon'ny orinasa ny fifaninanana tsy afaka hiakatra kianjara izany ireo mpilalao na nanakaram-pilalaovana. Raha ho an'ity andiany faharoa ity dia orinasa 2020 namaly ny antso ny proactive.com ny 20 amin'ireo enkoa no nanana ekipa mpananjara ny fifaninanana raha nijanona ho mpanohana fotsiny ireo 5 ambiny. Taranja enina no nandresana anjara tamin'izany dia ny baolina kitra ho an'olona 7 nahitana ekipa 12, ny basket mix nahitana ekipa 10, ny volleyball mixte ekipa 7, ny kobar mixte nahitana ekipa 5, ny tir à la corde nahitana ekipa 8 ary ny course de relais nahitana ekipa 7. Ambara 20 no zarain'ny mpikarakara ka samy nahazo avokoa ireo ekipa 3 voalohany isaky ny taranja. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny amboara roa hafa natolotry ny ekipa nanana fair play indrindra sy ny mpanohana ny ekipa mendrika. Petraka tamin'ity deuxième édition ity zany dia mba andresan'ny orinasa sy ny fikambanana rehetra any hoe ny tombo zany no isan'ny mpandrainjara. Zavatra faharoa koa zany mpitaina ny olona zany hoe inona tena mahasamihafa ny show your team spirit amin'ny jeu corporatif ohatry ny isan'andro reny zany ilay zany tanjonay zany dia mifandraisakina ny anatin'ny orinasa dia mampiavaka amin'ity deuxième édition ity zany eo amin'ny coupe zaraina tamin'ny taona zany nankenina zany hoe zay olona nahazo voalohany ihany nahazo coupe fa tamin'ity andiany faharoa ity zany coupe 20 isa manenay amin'ny orinasa hoe zay mahazo voaloso faharoso fahatelo zany dia mahazo tandrifiny avy. Dia eo amin'ny resaka taranja indray tsy niova tamin'ny taona fa misy zavatra namboarina kely zany ohatra tamin'ny course de relais zao lasa misy 3 étapes zany hoe mbola tsy tanàna zany hoe course de relais pied attaché dia course à bout sy course à brouette tena nahafaly mpandrainjara tamin'ity andiany faharoa ity zany nanao izy io. Dia ny kobariny tsy niova dia ny tir à la corde nasiana fipetrahany raisinay zany hoe mba hampandanja an'ilay ampifandanjana an'ilay olona mifaninana zany dia ny lanjaina ny mpifaninana tsirairay mba hifandanja ny amin'ny orinasa roa ohatra hoe mifanandra zay zany. Dia amin'ny ankapobeny moa zany azo atao hoe milamina ny andiany faharoa tamin'ny show your team spirit ary azo atao hoe tratra ny tanjona satria nisy orinasa izay nkedrainay anao dia anao tokoa izy. Dia amin'ny andiany fahatelo zany dia kedrainay indray ohatra hoe le ONG na le projet reny mba handrainjara exemple tsy nandrainjara tamin'ny première sy deuxième édition. Efa miandry ny andiany fahatelo indray araka izany ireo mpandrainjara amin'ity show your team spirit ity.